Asan'Andriamanitra na asan'ny fanan'Andriamanitra. Tsy vo zao isika no nahare izany ary namafisina nandritra ny fiarahantsika teto talohan'izao fa Andriamanitra mihitsy no maka finiavana manokana avy any aminy manolotra izay efa nomanoa antsika fa amin'ny alalan'ny fanahiny. Zava-dehibe zany ny hoe manaiky an'Andriamanitra ao amin'ny fanahiny, mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny finoana satria tsy hita nefa misy. Ny fanan'Andriamanitra dia fomba ihany koa izay nanaovana Andriamanitra fanambarana tamintsika ary talohan'izao dia nambara fa zanak'Andriamanitra isika. Misy teny izay resana tiana amafisina ao amin'ny Korintianina 1:2 ka ny 4:4 sy ny manaraka 5:10 zany. Zao ny voambara ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ny olona izay araky ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanan'Andriamanitra fa fahadalana aminy zany sady tsy azony satria araky ny fanahy no hamantarana izany. Zava-dehibe ny ahafahantsika mahalala fa izao maha-olombelona antsika izao dia mety ho tafajanona ara-nofo ihany raha toa ka tsy mandray ny fanambarana avy amin'ny fanahiny dia ny fanan'Andriamanitra izany. Izay no mahatonga ny hoe mety ho mpivavaka, mety ho mpamonjy fiangonana, mety ho kristianina mihitsy aza fa manaiky ny asan'ny fanahy ve? Mandeha araky ny fanahy ve sa mandeha araky ny nofo? Ny olona izay tsy miraharaha fivavahana moa iny olon'izao tontolo izao iny. Efa tsy hitanao izay ambara fa dia hoe mivavaka ho azy ary mangataka amin'Andriamanitra mba hanana fotoana ahafahana mampita aminy hoe ilaina anie ny mahatsiaro fa noraisin'Andriamanitra ho zanaka avokoa ny olona. Saingy raha tsy mandray ny fanambarana izy dia tsy fantany zany. Hijanona fotsiny eo amin'ny maha olony zao tontolo zao azy izy. Fa izasenao ato anatin'ny tontolon'ny fivavahana dia ambara fa raha toka mbola tsy mametraka ny fanan'Andriamanitra ho loha laharana dia mbola andeha araky ny nofo ihany izay fihevitry ny saina maha olombelona fotsiny. Ary ato zao moa izy dia nilaza mihitsy manao hoe fahadalana aminy zany. Miresaka ny amin'ny zava-panahy dia raisina fotsiny ho fahadalana. Ohatran'ny hoe zavatra tsy misy. Inona moa ny resahana an'izany? Fa ny fanan'Andriamanitra rehefa ekena dia manokatra ny fomba fijery. Ao amin'ny 5:12, ny 5:15 aloha dia hoy izy hoe fa ny olona araky ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Rehefa jerena moa zany ny dika teny fototra amin'io dia zao hoe tsy voafetra fotsiny eo amin'ny fomba fitsarana maha olombelona fa afaka mahita izay tontolo hitondran'Andriamanitra ara-panahy. Ry havana malala, ny mahazanaka dia tsy mijanona fotsiny eo amin'ny maha olombelona fa miditra any amin'ny tontolo izay tian'Andriamanitra hitondrana antsika dia ny fankasitrahana ny zava-panahy zany. Zava-dehibe zany satria na ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra aza dia misy antoka kokoa ao amin'izy io. Tsy zavatra vaovao amintsika izay nambara ao amin'io Romanina 4:9 io ka ny 5:20 izay manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ary toy izany ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika satria zanak'Andriamanitra isika. Ny mahazanak'Andriamanitra antsika tsy tonga dia mahatonga antsika ohatrany hoe manana ny lentany zany zanak'Andriamanitra izany fa ny tononon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny aloha zany ny maha izy atsika. Avy eo izy manampy antsika indray. Hoy izy ato hoe ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika. Ary raha mifandray amin'Andriamanitra isika ka mivavaka amin'Andriamanitra izay fantatsika fa raha ny maha olombelona antsika fotsiny dia voafetra. Tsy ho lasa lavitra. Mety tsy takatritsika akory zany hoe
tenin'Andriamanitra, teny ifandraisana an'Andriamanitra izany dia hoy izy hoe ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Efa manana vahaolana ho amin'izay mety ho endrim-pahalementsika Andriamanitra amin'ny alalan'io fanahiny io. Fa ny fanontaniana dia hoe ankasitrahako ve zany? Ankasitrahanao ve zany? Raisiko amin'ny mpinoana ve zany? Tiako ny tondram-bavaka manokana satria araky ny voambara teo mety ho efa aty amin'ny tontolon'ny fivavahana izaho sy ianao, fa raha tsy loha laharana amintsika izany hoe fanan'Andriamanitra izany dia hijanona ho fahadalana ho antsika ny fomba an'Andriamanitra sy izay homanin'Andriamanitra ho antsika. Izany fiainana mandrakizay izany dia ho lasa rediredin'olona fotsiny raha toka tsy ny fanan'Andriamanitra no mametraka izany ho zava-misy sahady eo amin'ny fiainantsika. Ho asaiko ampitiavana ary ianao ny amin'ny vavaka izay ho tonona. Misaotra anao izahay Tompo, satria na ny vavaka izay ataonay aza dia vonjeny ny fananao, amboarina mba ho mendrika. Ny mety ho endrim-pahalemena rehetra dia efa nanomananao vahaolana koa mampianarana hankasitraka anao ny amin'izany. Misaotra anao izahay Tompo, satria zava-dehibe eo amin'ny fiainanay izany, tombontsoa lehibe. Koa aoko ho fanandramana mahafinaritra ao anay ny hanao loha laharana, hangataka ny asan'ny fananao manokana ary hiaina izany afanay matsapa ireo tombontsoa rehetra izay ara-panavy aminao. Fatonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.